Salama daholo tezitra mafy daholo moa zany ny nareo kristianina indrindra fa katolika amin'le zatsy miraharaha ny fahafatesan'ny papa satria amiko olombelona ohatra n'olombelona rehetrrehetra eto ambony tany eto tsisy olona masina, tsisy olona ivavahana manokana. Mba tonga anareo ina moa zany mitomany sy lasa dala sy misaona fa maty papa ray masina. Masina amin'inona? De tsy fantatrareo akory hoe misy zaza 1 million par année maty any Atsimo amin'ny tsy fahazariany sakafo. 1 million malgasy, 1 million bébé malgasy maty isa-taona any Atsimo any de reo zany tsisy dikany reo satria ny olombelona zany aminareo kristianina ny olombelona misy olona ambony akaiky kokoan'i Jesosy asandratry Jesosy, de misy olona ambany tsisy dikany ka na maty reo akizy amina million reo tsisy dikany amin'ny gasy, tsisy dikany amin'ny gasy amiko olombelona mitovy sady mananjo mitovy daholo eo anatrehan'ny Zanahary. Ka zay napetraka teo hoe nanina moa tenisany tsy nanao réaction mihitsy tamin'ny nahafaty ny Nidonia. Nefa ny Nidonia olona symbole ny ina moa zany répression ataon'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Nidonia nge karazana ina moa zany Mandela gasy, karazana Mandela gasy hoe misy olona ina moa zany miaro amin'ny tany bodon'ny manambola sy mahitahita de gadraina de vonoina any ampigadrana tsy navoaka mihitsy, détention arbitraire de karazana hoe torture ngamba ny filazana zany. De tsy m'intéresse any gasy zany satria le gasy efa ina moa zany votom-pinoana, efa potika an'le kristianisme sy potika an'le fivavahana ny sainy gasy de ny fiainana tena iainana andavanandro tsy fatany fa olona ry papa maty ry mampisavoritaka azy efa voazanaka ara-tsaina, efa andevo ara-tsaina, de zay moa tonga nareo mitomany hoe maty papa. Fa raha mahafantatrareo zay koa ny problème ny gasy bady loatra ny akabetsahany gasy, bady loatra tsy nahita fianarana, tsy miso documenté, tsy manana élément mihitsy hoe zany papa zany ve tena masina marina ve zany papa zany, tena masina marina ve zany. Matoa manaiky hoe masina le olona na tokony respecteko de olona respectable fa eo mbola vo tsy ampy ino tsy ampiray volana akory vo fantatra hoe Abbé Pierre, mety tsy fantatry ny gasy akory izy zany Abbé Pierre zany. Abbé Pierre zany pretra na mpanao asa soa ta France nanangana ny ina moa zany Emmaüs zany association manome sakafo ny mahantra sy manome ina moa zany trano any mahantra. De tam'izay fotoana zay de mpanao asa soa izy tefatefahany vazaha indrindrindra frantsay, mpanao asa soa mon-père tena ohatry zany fo fa tsy mampitovy ny frantsay na my vazaha amy gasy de zao rehefa eny ny vazaha hoe kay ty Abbé Pierre ty kay olona jolamboto amy resaka ino hoe mpanolona vehivavy ina koa mpanolona vehivavy zay. De rehefa en'ny frantsay zavatra zay de tonga de nesoron-drareo na de betsaka ny asa nataon'ny Abbé Pierre Emmaüs rehetrarehetra io de nesoron-drareo sana Abbé Pierre potehan-jareo be de be ny olona tsy mandoha vola-tsony satria don ny azahoan'ny association Abbé Pierre ahafahany fonctionne de tsy manome vola-tsony hoe ka olona jolamboto ka olona ino moa zany manao abus sexuel ny vehivavy firy no violeny Abbé Pierre, attouchement sexuel, ny ino moa zany ny pédophilie ao anatiny daholo. De ny Abbé Pierre ka efa misy 3 taona nanao ny zavatra io fa de afen'ny Vatican, afen'ny papa le zavatra ataony. De le ino moa zany le zavatra ohatry zany enao tsy fantatra fa olona criminel de enao milaza fa mpitondra fiangonana lehibe ny fiangonana de enao manafina ny crime ataon'ny pretra. Eo indrindra no mamparikoriko ana am'le fivavahana. Eo mamparikoriko elary mivavaka masina Jesosy, masina Marie, masina da Bosco, masina da nefa misy la criminel afenala ka vo herinandro vo fantatry ny olona hoe
fantatry Vatican efa elaka io falolana nataony ABP fa tsy niteneniny de ny olona tiandafy rehefa fantatrao hoe le Vatican misy andro papa io tsy manjary maty hoe tena hoe toporia de ny olona tsy miraharaha sony any le samy hafatsika raha mahafantatrareo moa zany fa hoe misy miteny hoe le ny katolika ke mampianatra manao mission so raha mahafantatrareo moa mahatonga ny gasy misarasara misy ny hoe ny ampovoantany sy ny tanindrana mission katolika ina tonga an'izany sarotra be amiko manazava aminareo satria tena ambany loatra le niveau de connaissance anareo mission katolika no nampianatra ny olona nanomboka tao amin'ny radama tamin'ny 1810 radama voalohany no nampianary mission katolika de tamin'izany fotoan'izany nefa fantatry izy moa fantatry ranavalona voalohany hoe ratsy be nge ny programme anti kristianisme ty neveu radama Rakotomavo ny tokony isolo anazy tamin'ny nafatesan'ny radama tamin'ny 1828 fa nanaovan'ny ranavalona voalohany complot mba tsy raikitra an'izany satria fantany hoe katolika mitaizany radama de katolika koa mampianatra nyty Rakotomavo ty zay le izy natonga fisarazarana eo amin'ny tanindrana sy ny merina de mission katolika satria zay no mission an'ny missionnaire tsy resaka Jesosy zaranao vaovao mahatsara vaovao i parole de Dieu filazantsara tsy tory filazantsara zany tsy tory filazantsara zany natongavany vazaha missionnaire tany amin'ny jungle tany badoisana tsy tory filazantsara tsy alasanareo ny paradisana nitoavany any fa anapotika ny culture nareo anapotika ny maizinareo magasinareo de mora kokoa ny anandevozana anareo de mora kokoa ny anjanana anareo ohatra ny mahazo nareo am'izao fotoana zao eritrereto hoe ahoana moa ny foronany io État Vatican io raso aiza izy teo eritreretinareo fa ina moa zany fanarahana tamin'ny izy moa le Ducella Mussolini ho an'izay tsy mahafantatra Mussolini zany inona moa zany prime ministre italiana fasciste zany ny mbola amboniny raciste zany fasciste zany ary olona dictateur tsosotry zany Mussolini mitovy amin'ny Hitler ary mpinamana isy Hitler dictateur tsosotry zany mpamono olona tsosotry zany tamin'ny androny zany ery Mussolini le Duce ino moa zany fiantso azy Hitler Führer ny filazazy ery Staline ery ino moa Pinochet tany Argentine tena dictateur sanguinaire zany nefa sony tamin'ny Mussolini fanarahana tamin'ny Mussolini natonga ny État Vatican nisy tamin'ny Italie eritrereto am'izany olona raciste dictateur mpamon'olona Mussolini no ifanarahany Vatican anaovana azy de eo no resako lesaka mission de autour de la basilique Saint-Pierre. En dédommagement des territoires cédés, le Royaume d'Italie versera chaque année au Vatican une aide financière de 750 millions de livres. Vatican. Ce jour-là, l'Église, la papauté, le pape lui-même retrouve un statut. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est fondamental quand on est l'Église catholique, quand on prétend à l'universalité, il faut pouvoir être reconnu sur le plan international. Et depuis ce jour, d'ailleurs, seule la religion catholique a un tel statut. Le pape Pie XI est a priori le grand gagnant de ces négociations. Le pape voalohany io no anisan'ny ina moa zany ny manana pouvoir indrindra. Monarque absolu, il avait déjà tous les pouvoirs au sein du Vatican. Il est désormais en mesure de s'impliquer sur la scène internationale en tant que chef d'État. Ino tsara eto. Pie XI était un pape très politique. C'était un érudit. C'était un homme qui voulait préserver l'autonomie de l'Église par rapport à Mussolini. Mais ce pacte avec le régime fasciste va vite tourner au bras de fer. Tsy nifankahazo am'izay izy Mussolini ny antony satria niteny izy moa i Vatican fa hoe zay mendraikitra ny fanabeazana ny tanora
nareo zany ohatrany hoe faly nareo misy mission catholique Saint François Xavier ry, misy Saint Michel ry, Sainte Famille ry, zay no mahafaly anareo tena ino moa zany tena manao ino zany asa soa ny katolika zao tsy fantatrareo fa ao no ny amolavolany sainareo lasa andefo. Teto zany izy moa le Papa Pie ny teny hoe aleo zany raisinainy ny éducation jeune de tsy nanaika Mussolini satria fataky Mussolini fa odiny zalany sainy jeune. Tiany Mussolini ho tazomina ho anazy ny pouvoir am'ireo jeune nareo. Io tsy hitanareo tsara mihitsy fa le mission catholique, le fampianarana catholique zavatra tay aminy amany. Il est écrit que l'Église est responsable de l'éducation scolaire en Italie. Éducation scolaire. Mais Mussolini n'a pas l'intention de perdre le contrôle de la jeunesse. Mussolini n'a pas envie de perdre le contrôle de la jeunesse. Satria ao fampianaranao ny contrôlena ny olona ribado rehetra. Ao fampianarana. Ka Mussolini nanaiky Mussolini hoe omena état nareo, état Vatican nareo io 40,000 hectares io nareo de mbola omeny fanjakana subvention nareo. Sainy kosa rehefa milaza nareo fa izay ampianatra ny tanora, ampianatra ny ankizy atao zay ao amin'ny fampianaranao no ahafahana contrôler. Zay mahatonga mission catholique feno à Madagascar anio ry draba voatazonao nareo. De tsy nanaiky Mussolini teo nampiady ny église sy ny fanjakana. Tous les régimes totalitaires ont cette obsession de se mettre les jeunes de leur côté. Le problème, c'est que pour l'Église, c'est un peu pareil. Dès lors, l'Église, c'est un peu pareil aussi. Oui, tous les régimes totalitaires, ils nous ont un contrôle, ils nous ont un talon, c'est arrêté. Tout ça, comme ça, l'Église, régime totalitaire. Formel, Sainoa, Andadi, Formel, Sainoa, Anek. Iront rapidement ces engagements. Tout de fermer toutes les associations de jeunes catholiques en Italie et envoie défiler ces jeunesses fascistes dans les rues de Rome. Zay, ni dimy zareo. Tany voalohany io de rehefa rapizo nareo ty tatary teo l'histoire secrète l'histoire secrète de Vatican. De hitanareo ao fa ny katolika niaraka nitsikombakomba tamin'ny Hitler tamin'ny famononan'ny Jiosy tamin'ny deuxième guerre. Ny katolika no nampitsoka ny nazi nandato Vatican nazi tany Argentine rehefa tonga ny allié ino moa zany isambotra ny Hitler sy ireo nazi rehetrrehetrareo. Vatican koa no natonga ny nanampy be dia be tamin'ny famonony Hutu sy Tutsi tany Rwanda. Famono faty reo ary ndreo masera sy mopera reo no nanidy ino moa zany olona ao anatin'ny église mba ahafahany ino moa zany Tutsi mamono an'ireo Hutu reo ny église. De rehefa ohatra vita le génocide tany Rwanda de nitsoka daholo reo masera sy mopera reo de zareo nitsoka any Vatican. De Vatican zany mandray an'ireo criminel rehetrrehetra reo. De ahoana moa za no hitomany satria maty ny papa fantatro zao ny crime ataony zareo. De veo ny samihafa ny malagasy sy ny vazaha rehefa fantatra ny vazaha hoe betsaka loatra scandale ino moa zany financier ino moa zany sexuel atao Vatican de tsy mamely vola tsony zareo. De am'izao fotoana zao satria ny source financière ny Vatican de don fidèle. Ao ny tourisme mandeha ao Vatican io vola be makany ao amin'ny Vatican io ijereny hoe lamba ino moa zany namorosana an Jesosy nefa fake. Lainga ilamba linceul iny hoe lamba mia namorosana an Jesosy iny lainga iny fake iny. Tory zany fake daholo reo relique reo misy an'ity le couronne de pine ty hoe iny napetraka tamin'ny Jesosy tamin'izy maty. Fake koa iny. Fake koa izy moa tamin'ny Denise misy tamin'ny chemin de croix de Jesosy ninjera de nisy Denise moa naran'le vehivavy iny hoe namafany Jesosy tamin'ny any iny lainga dolo reny de mivarotra sakabelo Vatican de tonga dolo mibady rehetra ran'izao tontolo zao manao tourisme mandoa vola. Zay ny fidiram-bola ny Vatican anankiray zay. Ankoatran'izay de ny fidiram-bola ny Vatican de don avy amin'olona rehetrarehetra isan-karazany.
nareo mieritreritra Vatican manampy manao hôpital so don daholo reny a de ny nom ndray ara no alainy fa ianao bato de andraso fa asaiko lazain'zareo a ny hoe ahoana ny source de financement ny Vatican. Ces chantiers, on partait de loin. Il faut se souvenir qu'il y a 40 ans, on avait retrouvé un des banquiers du Vatican pendu sous un copie. Tout aussi grave? Non. Et juste, notamment, à payer les 5000 employés de la machine trophique. Espionnage, plus de transparence, c'était l'un de ses combats. Oui, en réalité, aujourd'hui... Alohan'io a, de resahako aminareo hoe ina moa ny tena nafaty ny Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Satria natongavany pape tao a, de niezaky izy hoe zay corruption foana ny ao Vatican, corruption, malversation financière toy. De niezaky lery hoe anova le rafitra, hoe tsy lasa ty corruption be ty fa manala baraka olo toy ty a, de tsy vita satria ny olona corrompu daholo ao Vatican ao a, de voatery démissionne Joseph Ratzinger. Avy nataony tampony izy. Nataony démission a, iny afahana miala amin'iny dolidoly ny hiérarchie rehetraretra. De Benoît XVI izy ny démissionné de mbola mipelapelaka tena, fa ny tena marina nisy namono, salao Vatican namono azy, misy tantarany. De ity Papa François ty zany hiezaka hoe anao assainissement ny ina moa zany finance ny ina moa zany finance ny au Vatican ao, zay ny rôle an'lery. Ka de ndraso fa enotsika kely ny partenazy am'zay. La situation des finances du Vatican est catastrophique. Vatican qui est, vous le savez, le plus petit État du monde avec ses 44 hectares au cœur de Rome. Am'izao fotoan'izao a catastrophique ny situation financière amin'ny Vatican satria ny antony tsisy manome vola tsony ny olona satria fatany olona hoe mafiana, fatany olona fa olona tsy manjariny ao, de tsy manome tsony ny olona ino ke. Déficit estimé entre 70 et 80 millions d'euros par an pour un budget qui est autour d'1 milliard, qui sert notamment à payer les 5000 employés de la machine administrative. Eto am'zany 1 milliard d'euros budget ny Vatican. Le firenena kely, firenena tena kely io 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros. Hitanao avanavana zany. De kian'ny mahantra ve Papa François? De jereo ny 4 années Madagascar, jereo ny ankizy matinona any atsimo 1 million par année te henoko teo. Ina nataony Vatican? Nandeha tany Papa fa ina zavatra nataony Papa? Nanome varaky apoka ve? 1 milliard andoavana fotsiny an'ireo personnel administratif areo. Budget. En fait, le Vatican est l'un des rares États à ne pas publier de comptes. Le Vatican, la dernière fois, il y a eu un chef d'État. Le Vatican, le firenena, iray, c'est son mot qu'on ni, tu publies ni compte, ni fonctionnement, ni compte, c'est ma case. Il y a un c'est tu maluto le compte. BTP, ni corruption, si blanchiment d'argent, si une voulane mafia, de tu métis publié en liste. Et juste avant la mort du pape, c'était en décembre, le budget 2025 n'avait pas obtenu la certification désormais obligatoire, et les responsables avaient dû revoir leur copie. Tout aussi grave, je l'évoquais, le système de retraite serait en faillite virtuelle, parce que c'est un fonds de pension qui avait été créé par Jean-Paul II. Il est aujourd'hui sous-capitalisé pour plusieurs centaines de millions. En novembre dernier, le pape avait d'ailleurs renvoyé tout le conseil d'administration du fonds. Mais François, d'où viennent tous ces problèmes financiers? Les dons des fidèles du monde entier se tarissent. Les dons des fidèles du monde entier se tarissent. Tsy soin mes dons sous nul là. C'est-à-dire, léon les scandales sexuels, abus sexuels, scandales financiers, c'est des soin mes sous nul. C'est-à-dire, nul, c'est pas d'autant casse. Une source de revenus importante à cause des scandales financiers à répétition qui ont frappé le Vatican. Les gens se disent, mais pourquoi est-ce que je donne mon argent? Cause de la révélation des abus sexuels de la part d'ecclésiastiques aussi, bien sûr. Et puis, l'autre source de problème, c'est le patrimoine de l'État pontifical. C'est essentiellement de l'immobilier, il y en aurait pour 4 milliards, qui est mal géré. Amateurisme, incompétence, même malversation de temps en temps, tout se conjugue pour que les rendements soient faibles. C'est malversation, c'est tout et tout pourri.
ka ahoana moa zany tokony hitomany raha maty ny papa. De zao a, de rehefa tena tsy mamely tsony amizay, mbola de tadiaviny zareo a papa mainty amizay no ofidina. Satria ny afrikana mbola bado sy draba, de ofidiny zareo papa afrikana amizao io. Aiza ve misy 260 papa hatramizay tsisy mainty hoditra na ny ray. Satria inona? Satria rasiste, satria mpanavakava, satria intérêt-ny vazaha no ampiasana an'io ina moa zany Vatican io fa tsy resaka fanasoavana sy fivavahana tay zany. Tsy resaka fivavahana zany ao. De zao zany izy mba ababo indray an'le mainty hoditra ny bado sy ny vendrana, de papa maintimainty no fidiny zareo. Efa anatin'ny firy siècle vao hifidy papa maintimainty. De iny de roboka tokoa tena manisy papa mainty, ataony la fitaovana fotsiny. Zay indray zareo fa de lasa aloha andeha hiasa, sira daholo.